etsika atao aty amin'ny fitoerana ambony SPM mandritra ity herinandro ity zay nanomboka androany faharoa volana jolay ka hatramin'ny sabotsy fafito volana joay dia etsika izay efa fatao ny fitoerana ambony SPM isa-taona ihany fa ny votoantony moa dia varavarana misokatra anehoana ampisehoana ireo vokam-pikarohana vitan'ny mpianatra isa-taona tamin'ity taona ity dia vokam-pikarohana miisa 200 indray no aranty ho antsika menakavy izany vokam-pikarohana izany moa dia mikasika ny famoahana zany ny asa zay ataontsika hoe projet vitan'ny ankizy tamin'ity taona ity ny ankizy mandray anjara amin'izany moa dia ny mpianatra rehetra eto amin'ny fitoerana ambony SPM ny taona voalohany ka hatramin'ny taona fahadimy ary izay moa dia natao ho fampiarana ny système LMD zay fomba fampianarana zany amezana anjara manokana zany sy anjara ambony ny fikarohana zay fandraisan'ny mpianatra anjara fanatsarana ny kalitao ny fahaizana mariana moa fa tsy hoary ho hita ty an-dakilasy daholo ny traikefa sy ny fahaizana fa amin'izao fotoana zao moa zany dia fa misy ny internet zay ahafahana mitrandraka ny haitao sy ny hairaha zay vita eran-tany ahafahana maka ny référence anaovana ny fikarohana ka io moa dia efa etsika fataon'ny SPM hatramin'ny siny zany hoe efa fahenina amby roapolo taona zany izao dia disy foana isan'andro misy manontany hoe inona moa zany ny ilana ny le izy nefa ny vokatra zany dia hita fa tsara tokoa ny fisian'io nandritran'izay taona zay ny mpianatra dia mametraka ny combativité zany zay anisany ilainy ny mpiasa any amin'ny orinasa na izy anangana orinasa ho anazy na anangana ihany koa na hiasa amin'ny orinasa eo koa zany ny fivelarany tsy fahafampo moa zany dia toetra iray ilainy ny orinasa ihany koa tsy mora mionona fa mitadiny tsaratsara kokoa sy miezaka hatrany zany anatsara zay vokatra dia zay ao anatin'ny traikefa daholo aloha zany zany hoe ho an'ny SPM dia nitanjona dia ahafahana zany mamolavola toe-tsaina vonona hisedra ny asa ny tanjona voalohany tanjona manaraka ihany koa moa zany dia mampianatra ny mpianatra zany apiatra ireo fahaizana pahalalana no mena atao ampianarana afantarany fa misy ilana azy daholo ireo taranja omena azy ireo rehefa ampiasaina any amin'ny sehatra ny asa toy ny hoe atao inona matematika dia ny matematika ohatra dia ilaina raha namboatra point ohatra dia tsy maintsy manao fampiarana zany manao calcul de structure sy zavatra misy matematika équation différentielle sy ny isan-karazany ao anatin'izany dia mba fantatry ny ankizy zany ahafantarany lanja ny taranja rehetra zay ianarany sy ahafantarany hoe inona zany no ilanan'io ny tanjona manaraka indray koa dia aprisiana ny ankizy anangana orinasa fa tsy andry omena asa ihany foana koa satria maro ireo ankizy na vitany fikarohana zay 5 taona moa zany nanao foana fa rehefa tonga ny taona fahadimy vita amin'ny fianarana dia tapa-kevitra izy ny anangana orinasa profzany ohatra raha manao ny statistika zao ny ao amin'ny staty dia niakatra be ny tahany fanokafana ny orinasa ao amin'ny TIC zany PME en TIC zay vokatry ny fahazotoan'ny ankizy zany miditra amin'ny anjara amin'izay fidirana amin'ny création d'emploi zay dia ankoatran'izay moa
dia ny famezana traikefa ihany koa zany ny ankizy a mba ho tonga dia vonona miasa rehefa sehatry ny asa rehefa tonga ny amin'ny sehatry ny asa satria ny fampiarana izay atao a dia mifanandrify indrindra amin'ny asa izay mety ho ataony ny mpianatra arakaraky ny lalam-piofanana zay safidiany. Ny voka-piakaroana moa zany a dia ny sehatra rehetra atao amin'ny fiteny ambony SPM dia misy ny lalam-piofanana biotechnologie izay misy ny pharmacologie sy ny pharmacologie ny fambolena sy fiompiana ny fanodonana ny akora ho azo atao sakafo. Misy koa ny électromécanique zay raha songadiny eto moa zany a ny voka-pikaroana mety mahaliana atsika ao anatin'izay a dia navita ohatra fiarakodia hybride zany hoe afaka mandeha amin'ny essence sy gasoil en alternance zany a dia entitsika moa zany a ifehezana ny teknôlôjia vaovao izay anisan'ny ilain'ny mpamokatra fiarakodia amin'izao fotoana izao a noho ny fitsitsiana angovy sy ny fitediavana kalitao hafa ho an'ny teknôlôjia moteur. Misy koa ny informatika moa zany a BDP izay ankoatra ny site web sy ny mahazatra misy ohatra ny fikaroana ataontsika hoe système expert système moa zany a izay fanampiana zany a fangalana décision anankiray. Ny système expert zay a dia appliquena tamin'ity zany hoe tamin'ny médecine zany hoe misy fanontaniana hoe mahasolo dokotera ve sa tsy mahasolo a io a dia tsisy asolo ny olombelona na iza fa afaka manampy ny dokotera amin'ny décision médicale izay arakaraka ny fitrangany aretina zany a satria le système expert zany a raha fatafidirina daholo ny données momba n'le marary a dia mamoaka ny éventualité anaka le aretina sy éventualité ny fanafody azo ampiasaina miaraka amin'ny éventualité ny impact positif sy négatif amin'le fanafody zany a izay ho ampiasaina ao anatin'le izy. Io moa tsy ny exemple fotsiny fa le système expert zany a na ho an'ny fanapahan-kevitra any amin'ny entreprise any amin'ny décision avoleta isan-karazany a afaka manampy an'izay a le système expert. Eo koa zany a ny fikaroana ara-barotra dia toy ny application zany a amin'ny fitrandrahana ny ondry zay eto amintsika ho entana azo amidy ary afahana mamoatra produit BDP izay mifanandrify amin'ny filana samihafa izay hita eto amintsika eto Madagasikara ary azo tarina ihany koa any amin'ny tsena iraisam-pirenena arak'izay filana misy any amin'ny firenena tsirairay avy. Dia ankoatran'izay dia misy ny ataontsika hoe bioinformatique zany dia milaza ny hoe fampiarana zany ny informatique amin'ny alalan'ny biologie zay biologie en général zay entina zany ohatra amin'ny fanamboarana fanafody. Raha fanamboarana fanafody dia raha manao zany tsika croisement amin'le analyse manao an'le recherche zany dia atao ny étape rehetrarehetra ela be iny fa afaka simulena amin'ny informatique zany dia mahita résultat dia le résultat amin'izay tonga dia atao expérience hoe mety sa tsy mety le izy fanafainganana zany ny délai zay mety mahatratratra any amin'ny folo taona nefa mety vita fotoana fohy zay dia afaka zany anaovana zay fanatsarana ny plan ihany koa zany hoe ny tsiry zany raha mifambolena zay raha manao croisement génétique zao tsika dia séparena le gène zany
dia atao croisement tsirairay dia mety ho ela be fa le bioinformatique zany a le miditra amin'ny fanafainganana zay afahana mamoaka n'le vokatra tsara zany a mametraka ny spécificité an'le produit a sy ny carton ny plante zay tetavinao a dia afaka atao a simulena amin'ny informatique koa dia expérience sisanao atao en pratique dia totrak'izay koa amin'ny fiompiana sy ny isan-karazany a afaka atao misy koa zany a raha ny amin'ny télécommunication sy ny rehetra moa zany a dia afaka mametraka zany a commande zay migérer ny io a ina moa ty anarany internet zany a sy ny analyse ny données zay mipetraka ao anatiny io a dia ao anatin'izay a misy unité zay nataony ankizy afahana manafaingana zay analyse ny données a miparitaka amin'ny internet sy ny fifandraisana zay maro a be dia be ao anatin'io zany a fa dia tsy hoary voatanisa eto satria be dia be araka lazaiko teorialoha reo isan'ny tranoeva zay misandrahaka amin'ny filière rehetra misy eto amin'ny SPM ary ataony taona voalohany ka hatramin'ny taona fahadimy dia manasa antsika rehetrarehetra zay voakasika an'izay vokam-pikarohan'izay voalohany moa dia ny mpianatra zay mieritreritra mbola hanohy ny fianarana ao aorianan'ny baka dia marianeto fa tsy mibaka akory ny farany amin'ny tanjony fa ny baka mana fa sarotra vao nahazo fa io voaravarana misokatra zany ahafahanao miatrika ny hoavy fa raha tsy misy mibaka tsy afaka mieritreritra ny hiditra amin'ny sehatra ambony ty amin'ny fianarana ambony fa ao vao manomboka indray ady hafa zay mikolo zany ny saina sy ny toetra ahafahanao hiatrika hanatsara ny hoavinao ka manasa ny mpianatra zany zay eritreritra ny safidy rahampiofanana na safidy carrière rehefa vita ny baka fa afaka mahita mafantatra tsara zany nareo inona moa miandry anareo raha inona le lalam-piofanana safidina dia torak'izay koa ndray aman-dreny zay manotrona ireo fa indrindraindrindra koa maro zao ireo orinasa zay miantso anay hitady fiarah-miasa zany ifanakaiky ifanakalo hevitra mpianatra zany amin'ny fomba ahafahana manao ny recrutement nareo mpianatra ireo na fomba ahafahana ihany koa manao ny fiarah-miasa amin'ny fitrandrahana ireo vokam-pikarohana zay vitan'ny mpianatra ka dia manasa antsika rehetra tsy akanavaka na ireo limbaovao na izay mahita tombontsoa manokana amin'ny fitsidiana tsy anavahana ary ny tsy misy fidirana fa dia ho antsika rehetrarehetra ny fotoana ary amin'izay fotoana mampalalaka anareo hatramin'ny asabotsy amin'ny telo sasany